Trangam-piarahamonina kosa indray hiarana aretina sarotra sitrany ny Rakotoary Sotsilavina Natasha ny fiantso azy mila vonjy amin'ny rehetra noho izany ny ray aman-dreniny satria tsy vita eto an-toerana ny fitsaboana ity tovovavy ity. Fanampanazavana. Voan'ny aretina leucémie aiguë myéloïde type 2 Rakotoary Sotsilavina Natasha, zazavavy kely 12 taona, niditra hôpitaly amin'ny HGR Ampefloizy nanomboka ny 3 aogositra lasa teo. Raha ny fizahana nataon'ny dokotera dia mila greffe de moelle izy. Ity fanaovana greffe de moelle ity nefa dia tsy vita eto Madagasikara fa mila alefa any ivelany ity zazavavy kely ity. Lafo dia lafo nefa ny fitsaboana azy amin'izany ka manao antsoavy ny reniny. Ako antsoavy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izay malala tanana izay mahita an'ity antsoko ity dia ny famonjena ny zanako izay tsy maintsy atao évacuation any an-davy. Fanaovana greffe na moelle osseuse izy satria voan'ny cancer du sang izay mbola tsy misy eto Madagasikara io fitsaboana io izany. Dia izay nanaovako antsoavy ho an'ny olona rehetra izay malala tanana satria zanako vavitoana io ary zako olona manano tena sady marary koa amin'izao fotoana izao efa nandritra ny 5 taona. Tena vola be ka na hoe ny fianakaviana rehetra raha ny hoe varitra tanindrazana tena tsy vitanay mianakavy mihitsy ilay izy. Tena any amin'ny 1,300,000,000 eo zany ny vola tena ilaina miaraka amin'ny dépense anay izay manisy anaraka azy. Dia aiza ny ahafahana mandrotsaka an'ilay vola mety hoe any amin'ny compte bancaire ve sa aiza ny mety anatonana dia hôpitaly aiza ny mety misy azy raha ohatra ka misy malala tanana afaka hanampy anareo amin'izay? Any Inde izao no hôpitaly hitanay dia misy compte bancaire afaka androtsahana amin'ny vola izay afaka manome tompoko. Misy azy amin'izao ao amin'ny HGR, ao amin'ny oncologie, porte 209. Rakotoary Sotsilavina Natasha 12 taona izy. Voninkazo mahatratra hoy ny fahendrena malagasy izay, ka ny ray aman-dren'i Natasha dia maneho sahady ny fisaorana ho an'izay mamaly ny antso.